COLISEE ANATIROVA ampizara ny firaisan-kinany malagasy. ZAZA telo NIARA-VOAOLANA lehilahy iray mpifanolo-bodirindrina amin'izy ireo ihany navandoza. COLISEE ANATIROVA sady manimbazimba ny kolotsaina no tsy manaraka ny teknika ny fanondrenana. Miraba tompo klasy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity alakamisy 10 Novambra 2024 ity asainay ampitiavana ampanajany ianao hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Pejy politika mifandray amin'ny kolotsaina avy hatrany no antsika manokatra ity fotoanany vaovao ity. Namoaka fanambarana androany ny teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izay mitsipaka ny fananganana COLISEE ao anatin'ny rova manjakamiadana. Amin'ny antoko tiako Madagasikara dia ny fanososena ny sotoavina malagasy sy ny asina mamalagasy mihitsy izao ataon'ny fitondram-panjakana izao araka ity fanadihadiana hoentin'ny Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina ity. Toerana masina ary manana ny asa manokana ny atao hoe rova raha ho an'ny malagasy. Anisan'izany ny rova manjakamiadana izay vakoka hitarafan'ny malagasy izao tontolo izao fa manana ny tantarany Madagasikara. Tsy azo zimbazimbaina amin'ny lafiny rehetra izany. Tsy te homelika eo anatrehan'ny tantarany antoko timo ary tsy te ho piraitsy kombakomba amin'ny fanimbazimbana ny asina amin'ny malagasy. Ny antoko tiako Madagasikara dia mahatsapa fa voahososy ny sotoaviny sy ny asina maha-malagasy tamin'ny fametrahana ny COLISEE ao anatin'ny rova manjakamiadana. Ny rova manjakamiadana dia vakoka hitarafan'ny malagasy izao tontolo izao fa manana ny tantarany Madagasikara ka tsy azo hovana na zimbazimbana na ny endrika na ny singa na ireo toetoetra rehetra ara-tantara, ny toerana ny orenany sy ny fitodiny ary ny tsanganany izay manamarika sy manam-pirofo ny mahatokana amantany azy. Ny rova manjakamiadana dia efa niorina teo amin'ny toerana io hatramin'ny taonjato faha 12 izay vavolombelon'ny fisian'ny fanjakana mahaleo tena teto Madagasikara mialoha ny fanjanahan-tany, izany hoe reharehan'ny malagasy ny fananana ny rova manjakamiadana. Noho izany, ny antoko tiako Madagasikara dia mitsipaka marindrano ny fananganana ny COLISEE ao anatin'ny rova manjakamiadana sy ny fikasan'ny fitondram-panjakana hitokana izany, izay fihetsika feno ambiletra ampizarazara ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy ary animba ny fiandrianam-pirenena. Tianay ny manamarika manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa tamin'ny nananganan'io COLISEE io fa efa nametraka fitoriana teo anivon'ny mediatura sy ny fitsarana mahefa ny antoko tiako Madagasikara saingy indrisy fa mbola tsy nisy ny valy izany hatramin'izao. Antananarivo fa 10 Novambra 2024. Tsara ny manamarika fa anisany anarana betsaka ny rova manjakamiadana ny filomarika Ravalomanana fony izy teo amin'ny fitondrana. Raha taditsika tsara fa ny fanamboarana ny rova manjakamiadana iny tamin'ny fotoana ny filoha Ravalomanana dia efa nanomboka ary efa nisy zavatra maro be vita tao. Raha ny trano besakana sy ny fanamboarana hafa ny tena maharova ny rova sy mamerina anazy amin'ny endriny tamin'izany fotoana izany sy fanatsarana dia anisany nanoana an'io izay fa ny fanaovana zavatra ankoatran'izay kosa indrindrandrindra fanaovana ny COLISEE tsy mifanaraka amin'izany sotoavina sy ny asa ny rova izany. Izay no koianinay fa tsy miresaka an'izay zavatra hafa izay efa natao. Izao ataon'ny fanjakana izao dia midika ho fanolanana ny ati-fanasy ny kolotsaina amin'ny malagasy, indrindra fa ao anatin'ny andro fisaonana no mbola hitadiavana anokanana io COLISEE io. Fikambanana 12 no nangataka ny ampitsarana ny fitokanana ity COLISEE ao anaty rova ity izay kasaina ho atao rampitso moa. Misy amin'izy ireo no mpandala fomban-drazana ny mpino kristianina ary ny eo anivon'ny firaisan-moni-pirenena araka ity fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala ity. Ny 20 Jona teo no nampiakatra ny raharaha COLISEE teny amin'ny fitsarana ireo taranaka Andriamasina Valina. Noraisin'ny fitsarana ny fitarainany saingy ny lazy ty farany omaly fa tsy mahefa mitsara ny raharaha. Be fanahiny izy ireo satria dia fanoerana araka ny lalàna no natao. Ho avy zao ny orana rehefa tonga ny orambe rapitso sy rafakapitso inona no mety hitranga. Misy ve le étude ataontsika hoe géoteknika natao amin'io zavatra mazeva-danja be io ary ny ayainay farany dia ohatran'ny tazana avolavitra ihany fa ohatran'ny mandoko ry zareo ao an'le COLISEE. Ohatran'ny sahala amin'ny endrikendrika lokon'ny UEM no andokony zareo anazy eo. Manay mafy zay hoe
fananam-bahoaka ve sanatrian'izany a dia ho atao lokona antoko no atao loko hitam-poko hitam-pirenena ary ho hitan'izao tontolo zao a amin'izao raharaha zao. Misy violation ny arrêté izay navoaka ny ministèren'ny aménagement du territoire hoe tsy azo anamboarana tsony eny ambony eny noho izay le fanresahako teo. Misy violation ny resaka continuité de l'État satria ny fanjakana efa nisy taona efa nangataka ny ametrahana ny colline ray manontolo iny ambony iny zany a ho patrimoine mondial amin'ny UNESCO. Ao anatiny ao nefa ny fepetra dia hoe tsy tokony hiova endrika indrindraindrindra ireo vakoka. Amin'izao fotoana nefa dia voazimbazimba izay zavatra izay. Noho ny fahatsapana fa tsy manaja ny sotoavina sy fanaovana tsinitsinina ireo ray aman-dreny sy ny ampanjaka ity fitokanana izay atao ity, na dia misy aza ny fanasana dia tsy ho isan'ireo anotrina izany ny antenimieran'ny oloben'i Madagasikara sy ireo fikambanana hafa. Amin'ny resaka rapitso fampiantsoana mpanjaka anatrika an'le raharaha aminay AOM dia izay mpikambana toloha dia efa voalaza meloha ary efa nanaiky fa tsy anatrika io raharaha io no izay ato rehetra izay voalaza toy izay. Efa maro ihany koa ny fangatahana fionana sy fifampiresahana efa napetraka izy ireo tamin'ny filoham-pirenena mivantana, ateo ihany koa ny tamin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina saingy tsy nisy valiny. Midika ho tsy fahalalam-pomba izany amin'reto ray aman-dreny reto. Io aza manitsakitsaka an'izany fa misy tohiny io. Ny tohiny tsy anatinareo ray segondra nareo tonitasy. Fa misy tohiny ary mafantatra izay no lazaika anareo hoe tsara ny manaja fomba. Zay moa dia malahelo mihitsy ohatran'tao tsy nahalala fomba le findra fanjakana. Tena le fomba mihitsy io. Fahalalam-pomba zany tsy hoe civilité sy le fahaizana, tena tsy mahalala fomba izy ka le manao foana manko tsy mety. Ny manao fanahy iny ny tena ratsy. Fa raha ohatra moa ka efa manteneniny indray mandeha kosa dia tokony amerina fandrona. Zay zany ary tsy voandroany akoho zay ny teny efa ny teny ihany dia mba milaza ihany zay hoe ajao ny fomba. Anisan'ny mahagaga ihany ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny mahagaga ny maro amin'izao fotoana izao dia hoe rehefa ny vahiny no miteny dia aingam-piasa izy ireo, fa rehefa ny malagasy no manao lakolosy fanairana dia tsy misy ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana. Araka ty fanadihadiana hoentin'ny Germaine Menjanahary sy Tokra Marolahy ity. Nanaitra ny maro ny nahita ilay tatitra izay voaka tao amin'ny gazety vahiny iray ity. Voalaza mazava tsara mantsy araka ny tatitra izay nataony ireo firaisamonim-pirenena fa vola mitetina 770 tapitrisa $, izay avy amin'ny mpamatsy vola no tsy hay mazava no nandaniany ny fitondrana azy. Kanefa na ny vatsitsinjo aza sy ny tosika fameno niteraka korotana teny anivo ny fokotany noho ny tsy fampiny. Mila fantatry ny mpitondra fa ny volan'ny vahoaka malagasy iray manontolo no efa tsy misy andrahoana amin'izao fotoana izao. Miara-mandoana io tsika ratrosy io raha ohatra indraminy io na omeny io ho an'ny vahoaka malagasy io fa tsy ho ana faritra iray, tsy ho an'ny faritra tokony. Donc zany tokony azo daholo ny faritra rehetra averina mena ny eto Antananarivo. Omeo koa ny sasany fa tsy atao an'izany hoe ny ery mena dia ny ery tsy mena. Zany ange dia karazana hoe fampiadiana ny samy malagasy. Ny mahagaga dia hoe misy mahazo amin'ny gony dia misy sardine dia tsy haiko misy paty. Ny sasany tapagony, sasany amin'ny sase dia tsy fantatra tsony hoe fanjakana iny ty fanjakana ity. Fampizarazarana ny vahoaka malagasy no fihetsika ataony fitondrana ankehitriny io. Manahy zahay ny hiteraka disay sagoavana satria ny ankolafy aty amin'ny ilany milaza fa zao ny tokony anaovana an'io. Misy zavatra tsy tokony ampidirinao, misy zavatra novanao, ny ankilany mizirizira amin'ny heviny nefa izy ampidirinao le zavatra. Donc zany mametraka olana amin'ny samy malagasy ny zavatra zany. Raha le izay pasitra zany angeny neritreretiny maro hoe verina avy any président zay nandeha tsy eno tonga avy any satroka amindresana fa andriamatoa président aiza le hoe ilzay pasitra ho azo alohan'ny 26 juin hatramin'izao ianao tsy manazava ny vahoaka malagasy hoe izao ny antony tsy azahoana an'io. Mitoy ny rano eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Anisan'ny betsaka mpampiasa rano eto amin'ny Antananarivo renivohitra ireny toerana fisakafoana ireny, izany hoe karazana gargotte ny sisa ireny. Amin'izao fotoana izao anefa dia anisan'ny vola mivoaka indray ny tsy fahampin'ny rano amin'ny toerana maro eto Antananarivo. Fanadihadiana Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince.
Bidon mavo 20 litatra 9 isan'andro no fandaniana rano ana toeram-pisakafoana tsotsotra iray eto an-drenivohitra. Ny ankamaroany anefa milahatra rano vao maraimbe, lavitra pompon-drano ihany koa voatery manaka rano mampatsaka rano. Dia any Anosatandrefana maka rano. Indraindray milahatra be dia tapaka ilay izy dia any Anosatandrefana any Apatra amin'ny 5 dia milahatra eny izay. Amin'ny 7 indray vao feno bidon. Rehefa any amin'ilay Anosa dia 7 ny vidin-drano. Satria mantsa milahatra be. Manakara vidy. Manakara. Telonjato ny makarano dia 7 ny vidin-drano. Dia 700 zany ny fitambarana. Na koa zany ampiasanareo an'ilay rano? Vary dia hôtely. Magnasa vilia, magnady tsena, mahandro laoka. Intelo makarano izay dia 4 isako maka. Piasa mandiny ilay toeram-pisakafoana matetika no manjifa an'izy itony. Arivo ariary hatramin'ny 3 ariary ny vidina vary iray plat. Ato amin'ny fandanja ny vola mivoaka sy ny vola miditra ho an'ity renim-pianakaviana ity, 200 ariary ny saran-drano iray bidon mavo. Izay tena ilana rano ihany anefa no ampiasana izany eto an-tsena. Nenay ny trano efa diovina ny trano satria izay ny tenako anao teo hoe nenay tony efa vita masaka avy any trano fa juste ny ampiasainay rano eto zany le anasana vilia izay. No arivo dia 5. Eny nenay aloha za mora satria izao nena zao le ankizy le manao parking eto zany ana ny tena hivarotako satria zareo zao ny asany dia izay ny sakafo efa ny vidiny. Vahaolana lavitra ezaka no angatany mpanjifa Andrirama, betsaka ireo toerana mitsaly rano eto an-drenivohitra. Na eo aza niezaka ny orinasa hanatsara ny tolotra omen'ny mpanjifa, mbola milahatra rano ihany ny ankamaroan'ny olona. Voatery mampiasa rano miverimberina ny hôtely sasantsasany noho izany hanasana lovia, isika nefa mbola miady amin'ny Covid-19. Mbola toetra amin'ny vaovaony sosialy ihany isika izay makasika indrindra ny kilonga malagasy. 7 zaza voaolana tamin'ny volana septambra, raha toka 7 tamin'ny volana aogositra. Izay ny tatitra azo avy eo anivon'ny polisy pirenena ary vao androany dia zaza vavikely 10 taona sy 9 taona indray no voamarina fa niaran'ny fanolalana ny olona voatondro tao anatin'izany moa dia olona piray votanindrina amin'izy ireo ihany. Fa na dia tiany ravira zafy mahinina sy maty eo Prince hatrany. Zavatra ny dada vao maty mama ny tseo anila ny tramatobe hito ve miandraikitra anazy dia manina ilay ankizy ny atao an'izany. Tsy mandaingy rehefa reo Ity lehilahy ity no notondron'izy telo vavy ho nampiasa herisetra tamin'izy ireo ny tangoronan'ny olona saika niara ny fitsaram-bahoaka. Tsy nanakizany moa ny tenany nandahatra amin'ny farany. 10 taona ny zaza 2, 7 taona ny iray niara-ny fanolanana no tambazana vola ary noraonana ho vonono faty raha tsy nanaiky. Tena izy eo vonoko sady ozy ny tena amby sady ny sotominy dia avy ny tolominy dia mpiana dia za tsy natsary tena mbola voaingakanga. Tatokotany dia netony tany an-trano. Andao anao dia mioko 5 000 dia lasa za nandositra fa zareo telo ny teo teto dia za rehefa lasa dia tsy haiko izay mifanarana zareo teo. Nitory ray aman-drenin'izy telo vavy rehefa avy namonjy dokoterany izany fahasalaman'ireo zanany. Manaino avin'izy telo vavy ireo ray aman-dreniny, mangataka ny tompony andraikitra ambony any mesazy faran'izay enjana ho an'ilay navandoza. Dia nitaranarena foana izy hoe marary kibo dia izay tsy nalala fa nangalany apiloko akany izy satria tsy tao rehetrrehetra mihitsy ilay zavatra niseho. Dia avy eo zay nanontany an'ilay zaza hoe marary iny ianao dia marary foana hozy izy nikiboko sy tamban'ny tataviako. Dia avy eo zay lasa nakany any dokotera dia tonga dia niteny le dokotera hoe grave hozy izy neretin'ity zaza ty hozy izy satria tena violina mafy be mihitsy naza le zaza. Le zaza zany dia efa endro violina hono le zaza. Mba tiana zany hoe fahaizana mafimafy kokoa no lalana an'ilay olona ary tena hoe gadraina mandra-pahafaty izay navita le izy satria le olona mieritreritra n'ilay fianakaviana zany hoe olona mahantra miseho an'olona hoe tsy manana dia manao antro tsy azo lena fotsiny le olona sasany. Dia maninona rio dia tsy maninona ozy sao dia nisy nanonao foana dia tsy maninona ozy izy dia izay marina lazaina fa tsy maninona ndry akony dia tsy maninona ozy izy dia za tsy naharitra zany dia mbataiko izy dia nataoko teo ambony fandriana dia naboritsako ny patalohany dia jereko dia ozy mantsylera vavy mamany hoe ery jerety izazy ty fa izy nanao ny zazy io dia izy nanao andrian'izany dia tsy nitemy mihitsy izy dia izy nanao andrian'izany dia tsy mety hitemy mihitsy izy dia lera vavindray moa no aniasany tomanina ataony
dia naneraka an'ilay ravavin-drenina hoe ndany izy ho hitany amin'ny dokotera ho aho dia voavanitra reo dia nitena anakony hoe sy matateraka bory dia izay aloha tsy manaiky izay tena tsy manaiky izay za re mpianakaviana fa tsy manaiky mihitsy tena tsy manaiky aloha tsy manaiky reo no trangana fanolanana fantatra betsaka ihany koa ny sary miparitako amin'ny tambazotra Facebook misy ireo mitondra voka marary tsy mahatsiaro teny intsony ny sasany ary misy ireo namony aina manahoana nefa nitrangana ambanivohitra any vita fampirarahana fotsiny hatrany ve sa misy ireo milaza ho malala olona ary manindry bokotra avy hatrany ireo niarambona mbola tsy mety manginatra amin'izao ny fitakinan'ny mangarahara mikasika ny fitantanana ny resaka Covid-19 eto Madagasikara. Ny STEF na ny suivi de la transparence et de l'effectivité des fonds alloués à la Covid-19 dia namorom-panao gazety teny Ambatonakanga teny androany namotsipotsitra sy nilaza ny marina mikasika izay. Ny farana ihany ny amehana ara-pahasalamana miverina amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka tsy nisy valiny ny fitakinana ataon'ny firaisamonim-pirenena toranina raraka andamosingisa ny antsoantso hatramin'izay aiza le mangarahara misy voalazany lalàna voalazany texte ny fehezan-dalàna mbola tsy nampiarina hatreto isan'izany ohatra ny hoe fandraisana anjara fampandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny fanapahan-kevitra zany ao anatin'ny fanaraha-maso ohatra ny hoe comité de pilotage comité de consultation zany izay voalaza ao anaty PMDU ary voalaza ihany koa ao anatin'ny décret mifehan'ny fond de riposte Covid-19 zany hatreto mbola tsy tafapetraka izay rafitra izay nefa isan'ny sehatra anankiray zany isin'izay mangarahara zay hoe ny fiarah-miasan'ny lafikery rehetra zany ao anatin'le ady amin'ny Covid-19 zay. Tsikaritra amin'izao fotoana izao fa efa mihamanara-baovao ny olom-pirenena ary anisan'ny tena hitondran'ny olona fanamarihana indrindra ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ary ao anatin'ity fanady atin-Germaine Menjanary sy Manorandre Malalaty ny andindininy izay. Sehatra faneho-kevitry ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ny tambazotra serasera Facebook. Ankoatry ny fananganana antsokosoko ny COLISEE teny ANATIROVA dia niteraka resabe ihany koa ny momba ilay voalaza fa satroboninahitry ny mpanjaka tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Santionany amin'izany faneho-kevitry ny olom-pirenena izany ireto. Mba atao voatra ny fakana n'io satroboninahitra io koa Monsieur le Président, ny fakana ny ilosepars. Fa na izany aza, mila atao testa sy jereny manam-pahaizana ihany fa sao de foska sy fanadalana saim-bahoaka fotsiny. Ny mahagagana, betsaka be karazana sary koronio ato amiko, fa tsisy mitovy ny endrika izy ireo. Ka tsy haiko izay tena marina. Tsisy tambiny ve ilay satroboninahitra averiny. Santionana tamin'ny faneho-kevitra tokoa ireny nampahafantarana antsika ireny. Fa nitsikaritra amin'ireo dia tsy misy intsony ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Matahotra fanjakana ny vahoaka nefa tadio tsara fa io fanjakana io tsy tafapetraka raha tsy avy amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny tambazotra serasera sisa mifandraisana satria any dia maneho hevitra ampisainana ny olona fa kosa ilay fitondram-panjakana zany dia manery amin'ny tsy fahafahan'ny olona maneho hevitra malalaka ohatra amin'ny alalan'ny fifampiresahana na amin'ny alalan'ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny hainao manjery satria fatatsika fa ny hainao manjery mpanjakana amin'izao fotoana izao dia tsy azon'ny mpanohatra velively mihitsy niditra ao amin'izany hainao manjery mpanjakana zany. Tsy misy ny fakan-kevitra amin'ny vahoaka rehefa misy ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Izay ny tiany mpitondra atao ihany no ataon'ny mpitondra. Tsy misy ny fifampiarana, ny fampianoana, eo ihany koa ny tsy fisiny ny mangarahara kanika miteraka iavo koa ny zavatra rehetra izay avoakan'ny fanjakana na fanapahan-kevitra io na asa atao. Misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana ary ny vahoaka malagasy dia topotra miono amin'ireny zavatra ireny. Izay no midika fa tsy andriamandraka intsony ny vahoaka malagasy fa lasa mihaino fotsiny an'ny mpitondra izay lazain'ny mpitondra fa tsy misy fanapahan-kevitra mba iraisana na ihany koa fakahan-kevitra tokony ataony ny mpitondra ho an'ny vahoaka malagasy. Nanamafy moa ity solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotima ity fa itoy ny fanaovan'izy ireo tatitra amin'ny vahoaka malagasy. Betsaka amin'ny vahoaka malagasy no sahirana noho ny fitadiavana isan'andro ka tsy maharaka intsony ny politika maloto ataon'ny fitondram-panjakana.
vaky amin'ny tontolon'ny fampianarana isika maimaim-poana ny fisoratana anarana eny amin'ny sekolim-panjakana izay no nambarany ny filoham-pirenena ny mahagaga nefa dia talentsekoly iray no maka vola amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra eny Mandriseza eny araka ty fanady atiany hoentiny Ravrazafy Mainina Mateo Prince ity. Ny voaka malagasy tsy akanavaka no naheno ny filohan'ny repoblika nanambara tamin'ny fahitalavitra fa maimaim-poana ny fisoratana anarana eny amin'ireo sekolim-panjakana. Tsy tonga ny fotony ve izany baiko izany? Hafa ny tenen'ny vava, hafa no ataony ny fotony. Ny voaka tamin'ny fanginany androany ny farimbonasan'ny sekoly momba ny fanabeazana na fefito amin'ny PP Mandriseza no takiany talentsekoly vola ireo ray aman-dreny. Talentsekoly miteny hoe naka nandray vola nanomboka ny volana Mea ka hatramin'ny volana Oktobra. Nandritran'izay volana izay volana Mea ka hatramin'ny volana Septambra atsika tao anatina confinement total. Tsisy EPP nisokatra, tsisy olona niasa mihitsy tao anatin'izay fotoana izay. Dia tato anatin'ny fotoam-pidiran'ny mpianatra zany ny talentsekoly no nandray ny fanapahan-kevitra hoe naka vola tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra izay mariako etony fa tsy nisy fifampiarana fifampidiniana taminay Braon'ny Fefi izay solitena ny ray aman-dreny eo amin'ny sekoly. Manontany tena zany izay ho an'ny tompon'andraikitra rehetra hoe ny talentsekoly ve ambony fahefana noho ny filohan'ny repoblika satria ny filohan'ny repoblika miteny hoe tsy mandoa vola ny sekolim-panjakana nefa ny talentsekoly mandray fanapahan-kevitra hoe maka vola amina ray aman-dren'ny mpianatra amin'io vola laina tsy mitovy, misy angalana 5,3 alina, misy angalana 2 alina, misy angalana 1 alina. Raha ny mpianatra aloha zao ny isan'ny marina mbola tsy fantatray hoe firy ny isan'ny marina fa raha ohatra hoe ny katsikajy mandeha fotsiny any amin'ny 4 millions d'ariary any ho any mahery kely ny zavatra vola ny mpianatra vaovao total ny vola ny mpianatra vaovao noraisana. Tsy tato amin'ny Braon tato amin'ny PP Mandriseza ny talentsekoly nandritra ny fotoana nandalovanay teny mamiteraka savorovorona nefa ny fakana vola nataony tamin'ireo ray aman-dreny sasany atony tranganisy teny amin'ny PP Anosa ato ihany koa ireny trangiriny izay tsy mbola nandraisana fepetratra amin'ny androany. Andehoany aloatra mangoro antsika amin'ity vaovao manaraka ity mbola ny fampianarana ihany. Anisany ireo faritra sy toerana tsy mbola nahazo sy nisitraka ireo fotodrafitrasa na ihany koa fitaovam-pianarana sokajian'ny filoham-pirenena ho manaram-penitra araka ny nampanantenany Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny ao amin'ny CEG Razaka. Ratsahivina nefa dia voalazan'ny mpitondra fa ho atao manaram-penitra avokoa ny sekolim-panjakana eto Madagasikara. Fanady adiana MBS Ambatondrazaka. Noho ny fanapahan-kevitra tsy voadinika tsara no raisin'ny fitondram-panjakana da foibe dia zary lasa misedra olana ankehitriny ny sekoly maro hito Ambatondrazaka ka anisan'izany ny sekoly CEG Razaka. Tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra no raisina ny fotodrafitrasa ananan'ny sekoly ka zary lasa ladina tany no mianatra ny mpianatra. Teto amin'ny CEG Razaka tokoa dia zava-misy izay ny antony moa dia satria mitombo ny ankizy miditra an-tsekoly. Vokatr'izay dia maromaro ny mpianatra tsy maintsy mipetraka tamin'ny tany satria tsy nisy dabilio afaka ny toeran'izy. Resaka nitady vahaolana ny tompon'andraikitry ny sekoly 5 mila ny fifamezan-tanana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ray aman-dreny izy ireo. Eto anefa izahay dia manao antsoavo amintsika ray aman-dreny satria tsy mora ny zavatra iainana ato amin'ny sekoly. Eto ihany koa anefa dia manao antsoavo amintsika tompon'andraikitry mpanjakana mba hijery akaiky ny lafin'ny fanabeazana satria ny tanjontsika dia hoe hiditra an-tsekoly ny ankizy rehetrarehetra, tanjontsika koa ny hoe mba ahomby ny fanabeazana dia mba hifanometanana ny amin'ny vahaolana rehetrarehetra tokony hampandroso ny fanabeazana isika. Mba hiaino izay fitaraina ny sekoly ety an-toerana izay ve nefa ny fitondram-panjakana voibe. Fa eo amin'ny vaovao tsy fandriampahalemana kosa indray sy ny resaka ala eto Madagasikara. Nirongatra izay tsy izy ny fandriapahana ala tao anatin'ny fotoanan'ny fihibohana iny sy ny resaka Covid-19 teto amintsika. Very asa ihany koa ny akamaroan'ny malagasy indrindra teny amin'ny tontolo ambanivohitra ka nirona tao anatin'ny fandriapahana ny ala araka ity tato vaovao hoentiny Asin'Andriamalala sy Tahiry Aina ity. Mafy dia mafy ny krizy nateraky ny coronavirus teto Madagasikara.
na dia teo azy ireo vola be niraradraraka avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho fanampiana ny malagasy. Tsy natraika tamin'ny aty vilany ankamaroany malagasy akory anefa izany fanampiana izany. Olombitsy tsy nisy apahatenin'ny malagasy akory ny sitraka ireny fanampiana avy amin'ny fanjakana ireny. Izay manam-pirofo ny tsy faiza mitantana mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny. Tsy manatsafidy ny malagasy ka noho ny hamafin'ny krizy dia voatery ny ao am-pelantanana sy izay hitan'ny maso no nampiasainy. Antony iray nampirongatra ny doro-tanety tao anatin'ny fihibohana. Todika any amin'ny arena voajanahary ny olona amin'ny ankapobeny dia maro ireo tranga hoe fanapahana azo sy fanitarana doroala zany any amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena raha tsy lazatsika hoe ny any amin'ny faritra koridoro Ankeniansamero any Batondrazaka ny any Menabe mbola mitoy ihany misy ihany koa any amin'ny faritra rovana sasatsasany ohatrany any Maroantsetra sy any faritra Sava iny zao mihitatra be ny fandrapahana amin'ny alalan'ny tronçonneuse à bois. Taloha tsy nisy an'izany fa zao lasa misy an'izany ao anatina district any Maroantsetra zao na ahitana amanjatony mihitsy zany amin'izao fotoana zao izay fata raha malala moa fa tsisy permis forestier zao nefa misy olona zany manao an'izany atsoko misy mampanofa ary misy ny accident sy ny fahafatesana amin'izy ireny izay tranga tsara tenenina ihany koa zay. Misy lalana mandrara ny fandropahana ala eto Madagasikara saingy tsy misy mampiatra izany. Ivadika amin'ny pejin'ny finoana isika manomboka androany nitetika asan'ny SAF FJKM miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka aminy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ity tetika sy ity moa dia tafiditra ao anatin'ny fiatrehanany loza ara-boajanahary misy eto Madagasikara ary mateti-pitranga ihany koa fa na dia diny Asin'Andriamalala sy tahirin'ny aina. Firenena faefatra ty Afrika hiaran'ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Firenena voakasika matetika amin'ny loza voajanahary toy ny rivo-doza, ny tondra-drano ary ny haintany. Nitsangana ny SAF FJKM sy ny CARE International manoloana izany ka nitondra ny anjara birikiny amin'ny fiatrena ny loza ara-boajanahary. Ny tetikasa mampin sur résilience dia tetikasa izay mirafitra ao anatin'ny tanjon'ny IGP na ny Une Resilience Global Partnership izay ny Madagasikara dia anisan'ny firenena tafiditra ao anatiny mandray anjara mavitrika ao anatiny ary ny MAEP no membre direct ao anatiny. Dia ty tetikasa mampin sur résilience ty zany no ataoko hoe fandraisana anjara an'ny Madagasikara sy ny SAF FJKM ary ny CARE ary indrindra zany ireo mpiara-miombona antoka rehetra izay hiarana tanteraka an'ilay tetikasa. Ny tena atao ao anatiny moa zany dia ny fanamafisana ny fahafahan'ny mpisehatra rehetra avy amin'ny gouvernemanta, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatry ny fikarohana miatrika an'izany antsoina hoe loza avy amin'ny loza voajanahary sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia ao anatin'izay dia isy ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahafahamiatrika n'ireo mpisehatra ireo zany amin'ny alalan'ny protection financière na ny mécanisme d'assurance ary ankoatr'izay ihany koa dia isy ny ataoko hoe fampiroboroboana ny fiara-miasa zany amin'ireo karazana mpisehatra izay efa voalazako teo aloha. Firenena maro moa no misitraka ity tetikasa ity toa ny Madagasikara, Senegal, Philippines, Karaïba sy ny maro hafa. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika na resaka iraisam-pirenena mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny fifidianana ny tanterahan'ny Amerikanina. Mbola mitana izay ihany koa ny voka-pifidianana ao Etats-UNIS amin'izao fotoana izao mivoatra be mantsy ny isam-bato eo amin'ny mpifanandrana rotonta araka ty fanadihadiana hoetiny inambiny tsy ho velo sitraka sy tahirin'ny aina ity. Efa hita taratra amin'ireo voka-pifidianana tsy mbola ofisialy mazava ny ho an'ny antoko demokraty dia tsy iza izany fa Joe Biden. Everin'ireo mpanara-baovao maneran-tany fa noho ny krizy nateraky ny coronavirus tany Etats-Unis no antonina ratsy toerana ny Donald Trump. Nanoezanana ratsiana tamin'ny haino aman-jery maneran-tany aza i Donald Trump dia tsy nampoiziny maro ny isam-bato azony. Azo lazaina fa mifanakaiky hatrano mantsy ny isam-baton'ny rotonta hatry ny omaly. Saingy androany dia efa hita taratra ny fandresena azony Joe Biden raha ny isam-bato farany jerena. 720 ny isam-bato azony Joe Biden raha toka 420 monja no vato azony Donald Trump. 720 ny fetrisatra trariny
voazo razaina falany izay filohan'ny États-UNIS vaovao. Raha ireo taray marika ireo jerena dia efa azo lazaina izany fa ho azon'ny Joe Biden ny fandresena. Vaovao mbola fampitohy amin'izay hatrany ao États-Unis dia lavon'ny Donald Trump ankitsirano ny valim-pifidianana izay isaky ny fanjakana azony Joe Biden ny taremarika ambony. Manao izay fomba rehetra ahafahany miazona ny sezany ity filoham-pirenena amperinasa ity ao États-Unis amin'izao fotoana izao ary fibodona toerana no fandraisan'ireo pomban'ny Joe Biden izany fihetsika izany. Mbola fanadihadiny Asinandre Malala Nambinjovely sitraka ary tahiry niainatrany. La contre-attaque a commencé dans le Wisconsin, remportée par Joe Biden avec une avance inférieure à 1%. Mangataka ny anafoanana ny fanisambato ao Pennsylvanie Donald Trump nahatsikaritra tsy fahatomombanana tao amin'ny isan'ny vato efa voaisy izy sy ny mpiaradia aminy raha ny fanazavan'ny mpisolo vava azy. Takiny koa ny amerenana ny fanisambato ao Wisconsin sy ao Michigan raha ny salanisa avy amin'ireo toerana telo ireo nahazo tombony iray isanjato mihoatra ny Donald Trump i Joe Biden. Mampia ihany vokatra hoy ny mpisolo vavan'ny Donald Trump. Efa nambaran'ny Donald Trump nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra fa ampiakariny eo anivon'ny fitsarana tampony any toerana andraraha raha mahazo ny vato mihiba ny tenany tamin'ity fifidianana filoham-pirenena Amerikanina fa 2015 ity izay voanaritra toy izao ny valim-pifidianana raha ny mahazatra ireo olom-pirenena Amerikanina hatramin'ny taona 1979 nisin'ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis ny ampitson'ny andron'ny fifidianana dia efa fantatra izay filolany. Donald Trump réclame pour les mêmes raisons la suspension du dépouillement en Géorgie. Quant à sa menace de saisir la Cour suprême, l'équipe Biden estime qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Zay ihany koa tokolasy tomoko vavy no vaovao azona rosoanao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka amin'ny MBS ary manasa anao sahady izay ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao rahampitso amin'ny ora mitovy ao anatin'ireo fandarana maro eto amin'ny MBS ary ny fampialana voly ihany koa ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa samby ho tahian'Andriamanitra.